Fahaly-miarabantsika tsirairay avin-draitratra izao sabata maraina fa 30 volana novambra izao. Mirary ny soa indrindra anao ary engany mba ho sabata fitsarana tokoa ho an'ny saina, ny fo, ho an'ny fanahy, ny tebiteby rehetra ny tsy anana anjara fa ny fahasoavan'ny tompo andrakotra antsika amin'izany ary hatonga antsika ho tony ary tomba ara-panahy sy tombo fanantenana hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io ara dia vavaksika. Ry Tomba Andriamanitra eo mbola fiampisaoranao izahay noho ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay nandritra ny eny aman'iny. Kehitriny izay miditra amin'ny fitsaranao dia ampio izay mba hitsahatra ihany koa ny amin'ny ady rehetra ara-bola, ara-tsaina amin'ny zavatra rehetra atao nandritra ny tontolo ny herinandro. Ka aokane mba hitombo fifaliana, hitombo famasinana, afantatra bebe kokoa anao an'io, afantatra ihany koa ny indrandrindra ny amin'ny sitraponao aminay. Meo ny herinao izahay ary aoka ny famindramponao anenika na tsirairay avy. Mitenena ray eo fa vonika andray anao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe kristianina maneho taratra ny fahazavan'ny lanitra. Nalaina Matio 5:7-10 sy ny 5:10 manao hoe tsy azo ofenina izay tanàna miorina ao an-tampon'ny tendrombohitra ary koa tsy misy mandrehetsa jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Amen. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao i Kristy tamin'ireo mpianany. Tsy manana fahazavana azy manokana nefa izy ireo fa ny taratry ny fahazavan'ny lanitra no asaina sehony amin'izao tontolo izao. Tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo an-tendrombohitra. Ny fisainantsika sy ny fikasahantsika no loharano miafiny ny asa ataontsika ary mamaritra ny toetrantsika. Hitan'Andriamanitra mazava avokoa ny fisainantsika sy ny fihetseham-pontsika ary ny fironantsika na dia tsy hita ny olombelona aza. Fijoroana vavolombelona manameloka ny fahotana sy ny mpanota, ny fiainana masin'ny kristianina sy ny resaka masina ataony. I Kristy anefa ny tokony asehony amin'izany fa tsy ny tenany. I Kristy no fanefitra lehibe ho an'ny ota, omen'ilay mpanavitra be fangorana antsika ny fanampiana rehetra ilaintsika. Vonona izy ny ampitafy ny fahamarinana amin'izay mibebaka amin'ny fony marina ary koa ny andrehitra ao am-poan'izany olona izany ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ary isika nambara ny mahavavolombelona antsika eto tany, ambasadoriny avy any amin'ny lapan'ny lanitra isika, andeha hometsika voninahitra ilay soloantsika tena amin'ny fijoroantsika ho mahatoky eo anatrihan'ny asa izay napetraka tamintsika dia ny ho mpitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Ianao izao izany dia natsoin'ny tompo ho mpitondra fahazavana ho amin'izao tontolo izao, ambasadoriny lanitra mihitsy. Izay ahazo ny fiainana mandrakizay amin'ny farany dia maneho hafanam-po, maneho fanoloran-tena ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra eto an-tany. Tsy tsoaka didy izy reheo rehefa manantona ny fihezan-toetra sy ny zavatsarotra ary ny faniny. Tsy hanao fanontaniana mitory fisalasalana izy rehefa aseho anatsehany ny fitakiana mazava ny soratra masina ka na hoe inona no lazain'ireo namako raha miandana amin'ny vahoakan'Andriamanitra ahako. Ambaran'i Jesosy fa tsy menatra ny antso an'ireo mpanaradia azy, amin'ny fo ho rahalahiny izy. Iandana amin'izy ireo ilay Andriamanitra ny fahamarinana ary tsy mba handao azy ho toy ny tombontsoa mandraka izay ho azy ireo ny fahatiantoka azony noho ny Kristy. Amen. Tombo malala ho mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao ihany koa noho ny antsonao anay manokana dia ny mba ho ambasadoro ny lanitra, hitondra ny fahazavana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ampio izay tompo mba hanatanteraka an'ireo mission napetraka ao eo amin'ny tontolo rehetra misy anay, tsy amin'ny herinay na amin'ny tanjakay
fa amin'ny fahamarinanao sy ny fanetretena fa aminao rery ihany. Minaran'i Jesosy, amen. Yeah.